miampindray ny loza, miampindray ny loza. Izany indray no lohahevitra izay anasako anao mba hananao faharetana amin'ity maraina vaovao ity. Ambivaliana mandrakariva no hiarabako anao amin'ny toerana maro samihafa izay misy anao amin'ny anaran'ny Tompo, ka mbola manantombontsoa indray isika miaraka eto amin'ity androany ity. Ny fiadanan'ny Tompo sy ny fahasoavany anio aminao, ary inirina dia hitondra fitahiana ho anao izao fiarahantsika mianatra izao. Ankehitriny ary dia manasa anao mba hiaraka hivavaka amiko. Andriamanitra ray be fitiavanao, misaotra anao indray izahay noho ny fotoana sarobidy izay omenao anay ahafahanay miona, ahafahanay miara-mandinika ny teninao. Tsy mendrika izahay koa mangataka famelan-keloka, mangataka fanadiovana, ary irinay indrindra ny fanahinao masina mba hitari-dalàna anay, ampianatra anay, ka ny teninao mba hitondra soa sy fitahiana ho an'ny tsirairay avy. Dia mitahizo ampiara-midinika amiko izao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifaliana indray ry mpiara-midinika namana isany no iarahana amin'ity herinandro ity. Amin'ny diniantsika amin'ity herinandro ity moa dia mikasika ny amin'ny hoe ny Paska. Fa ny androany dia ho resantsika indray le hoe miampindray ny loza. Kanefa mialohan'ny andiniantsika ny androany dia andeha mba hiarantsika mijery indray ny andinina tao tadidiana lavalava le izy. Kanefa dia inona fa mandrapatapitry ny herinandro dia tonga ao ambavanao ary mahafinaritra anao aza ny manonona azy rehefa farany indrindra. Exodosy 4:10 ka manomboka amin'ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20 ny andinina tao tadidiana izay manao hoe raha anontany anareo ny zanakareo hoe inona ny antony izao fanompona ataonareo izao, dia ho lazainareo hoe izao ny famonoana ny Paska ny Jehova izay nandoalovany trano nisy zanak'Israely tany Egypta, raha namely Egyptianina izy fa namonjy ny tao an-tranontsika dia niondrika ny olona ka nivavaka. Izany ny andininy soratra masina natao tadidina indray amin'ny herinandro ity. Ry mpiara-midinika namana, efa hiatra izao ny loza 10. Nomena fampitandremana farany ary tsy maintsy manao fanapahan-kevitra farany i Farao. Ny tena zava-misy zany dia izao, iankina ny aina ny resaka eto ary tsy hain'olo tokana fa hain'olona maro. Izany hoe miankina amin'ny Farao zany izao, ny hoavin'ny firenena, ny hoavin'ny ainy ny isam-batan'olona. Ny mahafinaritra dia vonin'Andriamanitra hanome ny fahendrena ho an'ny olona anankiray izay manapa-kevitra. Fa anjarako na anjaranao hanapa-kevitra sa tsy hanapa-kevitra. Isaorantsika Andriamanitra fa amin'ny fotoana rehetrarehetra izay ahafahana Andriamanitra manatanteraka zavatra, tsy hoe manapoka antsika Andriamanitra fa manome ny filazana. Ary izay no lazain'ny mpaminany Amosy 4:7 manao hoe tsy manao na inona tokoa Jehova Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Tamin'ny alalan'ny Mosesy tokoa mantsy Mosesy zany ilay mpaminan'Andriamanitra no nanambaran'Andriamanitra tamin'ny Farao izay ho avy manaraka. Ary hitantsika tsara hatrany amin'ny loza 9 voalohany dia nomena fampitandremana mafy tokoa Farao, ary tamin'ity farany ity aza dia tena mafy ny fampitandremana izay nomena an'ny Farao amin'ny Exodosy 4:10 manomboka eo amin'ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 10 dia lesy fampitandremana farany izay mafy nomena an'ny Farao. Indro Mosesy nijoro indray, na dia atao aza hoe efa nanao fiteny mahery mihitsy Farao manao hoe raha mbola mahita ny tavanao ary Mosesy dia ho fatiko ianao. Dia na i Mosesy koa aza dia nalaza manao hoe tena tsy hahita ny tavanao intsony koa. Kanefa tamin'ity anankiray dia mbola niaona ihany izy ary nanao fampitandremana Mosesy ny amin'ny zavatra hitranga. Ary ny zavatra mihita eto hoe hisy fahafatesana, hisy fidradradradrana manerana ny Egypta ray manontolo, satria ho avy Jehova hamono ny matoa ny Egyptianina. Dia tamin'ny fotoana io dia nilazain'ny Mosesy ihany koa fa pozy hoe ny mpanomponao aza ozy dia ho avy eo anatrehako, hikohaka eo anatrehako ka hiteny hoe mandehana ianao. Ary tamin'izay zavatra izay, tamin'izay zavatra nitranga izay dia niala teo anatrehan'ny Farao tamin'ny fahatezerana mirehitra Mosesy. Nomen'Andriamanitra fotoana ny tao Egypta mba hieriseretana. Fantatsika tsara fa 3 andro tao anatin'ny hamaizina no tanteraka, tsisy nietsika teo amin'ny toerany,
no ny amaizina atao Egipta, ny saintsainany ny am'izay zavatra voanitranga voatsela sy eritreretan'ny Farao ny zavatra hitranga manaraka mena fampitandrimana izy mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fanahoana no de niala tampatezerina teo anatrehan'ny Farao Mosesy. Ny antony de tsotra ihany hoe satria nalahelo Mosesy. Fantatry Mosesy mantsy fa amely ny olona tsy manatsiny any kio ity loza ty de ny loza fafolo zany satria nitezitra mihitsy Farao fa mafofo loatra i Farao. Ny mpiara-midinika namana ny isa folo satria loza folo farany izy ty, ny isa folo no de milaza tandindona izy io manandanja fafenoan-javatra fatanterahana ka ny loza folo tany Egipta fafolo tany Egipta zany de manondro ny fanehoan'Andriamanitra ny fahafenony ny fahamarinany sy ny fahamaliny. Andriamanitra no mpitsara ary Andriamanitra dia manohitra ny avonavona. Tena hita tao Egipta ny avonavony ty mpanjaka ty ka nanamafisany fony satria ny eritrisa izy manao hoe izy no Andriamanitra mahery saingy izao naseho tamin'ny loza sivy rehetra fa Andriamanitra ny tompon'ny fahefana, Andriamanitra no Andriamanitra Jehova no Andriamanitra ny firenena rehetra. Andriamanitra dia manohitra ny tsirariny, manohitra ny fanavakavaly izy, manohitra ny firehariana fa kosa mianjady amin'izay mijaly hiara-ny eritrretra. Ry mpiara-midinika namana, mijaly ve ianao amin'izao fotoana izao? Hiara-ny tsirariny ve? Hiara-ny eritrretra ve? Tiako ny ilaza aminao ampahery anao fa miandany amin'izany olona zany, miandany aminao Andriamanitra. Ka amin'ity androany ity satria Andriamanitsika dia Andriamanitra tia manaja ny rariny ka tokony hanao ny ezakitsika zany. Ny anjarantsika zany amin'ity androany ity dia mba ezakitsika sady hanao ny tsara ny be fitiavana. Ary zay indrindra no antso nataon'ny mpaminany mika ho an'ny voakan'Andriamanitra manao hoe ry olombelonao efa naseho anao zay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao, izao ihany hanao ny marina sy ho ty famondram-po sy hanaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Andeha hialana ny avonavona, andeha ararotina ny fotoana omen'Andriamanitra anao mba hahafahanao matakatra fa Andriamanitra no Andriamanitra ny fahefana rehetra ary andeha kosa hialantsika ny fanaovana ny tsirariny fa hampanjakantsika kosa ny fitiavana sy ny marina rehetra satria izay ny ilain'i Jehovah aminao. Ka raha andeha tontolo andro ianao androany dia tontolo andro izay anaovanao ny tsara, anehoanao ny fitiavana mpiarabelona aminao ka ny esoranao izay mety firehariana sy ny avinavina izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray be fitiavanao, misotranao izay no ny fotoana izay nomenao anay androany ka nampafantaranao anay fa miala nenina manome fotoana anay ianao mba hahafahanay manatona anao ka ny esoranay ireo zavatra tsy ekenao, tsy ankasitrahanao dia ny avonavina, ny firehariana, ny fampijaliana ny hafa fa tianao hita eo amin'ny fiainanay kosa ny fanehoana ny marina sy ny fitiavana. Mitahianay ka ny tontolo andronay androany dia mba hanehoanay ihany izany. Dia aza mafoy tompoana mahasaraka anay ny fa afaka tononona sy angatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.